Zaho andaotsika resaka fanavesarana satria hitako fa ny olona tsara fo misaina tsara de mandeha ho any amin'ny lalana tsara, nefa Satana tsy mitady anao hivoatra zany, indrindra moa fa zany amelanao anao fivoarana ara-panahy zany. Tsy mampanina azy ianao tonga eto de mipetraka eo fa tsy tiany ianao hody de anao zay zavatra renao teto. Tsy mampanina azy ianao na ho avy eto foana aza, fa zay zavatra renareo no tsy tiany hiteraka fivoarana eo amin'ny fiainanareo, ka mila mivononareo zany, de mila misisika foana. Fa Satana andefa zavatra maro anavesatra anao, angalatra ny fotoananao sy ny herinao, hiazonana anao tsy anao zany de zay tena tokony ataonao tokoa. Misy olona efa mamarika zany ve? Tsy magaga ve ny fotoana zay ampiasainy devoly angalarana sy ny amorany aminganany atsika? Tiako isaina mikasika anareo nareo androany tahaka ireny lamasinina zay hitanareo eny amin'ny lalam-by reny. De eny amin'ireny lalam-by reny, Satana manao karazana sakan-dalana, manantena fa rehefa mandony zany ianao de analanao amin'ny lalana zany de ho lasa ianao zany hitsokeo de tsy mba hivoatra ny amin'ny tanjonao tsony. Zao tafiditra ve nareo tambesara ny olona ny olo-kafa ve nareo? Re olona tambesara ny olona ny olo-kafa ve nareo zay tsy misaina ny ovakory? Mampiasa azy reny hitsetsitra ny hafaliana sy ny hery avy amin'ny fiainanareo. Fa satria nareo kristianina tsara de nareo fa tokony hanampy olona nareo de mitohy hevitra fa namboatra zany foana. Za tena tia manampy olona, tsy misy zavatra tena tiako noho ny manampy olona. Ary raha tsy mitandrina tsara de mahavita mahavonjy olona zay tsy tian'Andriamanitra hovonjena akory aloha. Tian'ireo olona ireo hivoaka ny toerana feno korontana zay misy azy ary tsy sitrany hisy olaka ny toerana hamonjy azy. Ary ny vehivavy indrindra no manana ny fahazarana ratsy io, ilay toe-tsaina manarotsarona tahaka an'ireny reny akoreny isika zany. Ka rehefa zany mbola lalaovinao foana vao maika zany ampitombo ny olana andray. Za tena mila mitandrina mba tsy tokony hisarihana amin'ny zavatra zay tsy tokony hisahiranako satria Satana te ampiasa zavatra mety mahalinanao mba ahazony ny fonao tsara, ny ala amin'ny tanjon'Andriamanitra zay efa niantsony anao. Mazava aminao ve zany? Marina fa te hanampy olona isika kanefa tsy tokony hisahirana hitondrany korontany rehetra. Mekohatra nareo nananataray azy zay sandriko 7 taona ary maty izy ny volana Desambra lasa teo. Tao anatina trangan-javatra tena ratsy be nafaty azy lehilahy tsy nanan-kelofana izy. Hoy ianao ahoana ny mbola nananao na daty tsy manana trano fonenana amin'izao? Satria ianao tsy afaka manova fiainan'olona zay tsy vonona niova mihitsy. Nanapa-kevitra hitantara aminareo zany androany satria ataoko fa afaka andralesona avy amin'izany nareo amin'izao manampy an'ireny tsy manan-kelofana aho. Ary ny anadahako de maty tahaka ny olona tsy manan-kelofana tamin'ny toerana ray tany Los Angeles, manodidina androna 3 kilometatra miala tamin'ny toerana izay nikarakarainay hoetsika io ka nametrahanay azy. Nonona 30 andro tao izy. Teny tamin'ireo mpikarakara izy hoe tena hetsika lehibe zao nankasitrahany tanteraka zany nefa tsy natao azy. Nandany andro rehetra izy nefa tsisy ninenao azy. 10 taona lasa zay, verina tany Saint-Louis izy. De niara-mipetraka tamin'ny Gidevy nandritra ny 7 taona ary nanao zay rehetra azony natao zay hanampiana azy ho tonga olomba vao. Nateraka indray izy, feno fanamasina izy. Tsabo azy zay namboarinay tsara indray nifindretra zay simba tanteraka nondrongony. Fidiananay fitafiana tsara izy, sy fiara ihany koa napetraka tao amin'ny tranonay nandritra 2 taona. Niara-niasa taminay izy nitety tanàna, nanana ny fahafana tanteraka izy, nahazo zay rehetra niriny tahak'izay irinin'ny olona ray. Fa rehefa afaka 2 taona nahatsapa fa Andriamanitra te hamoaka izay zavatra nanainao anatiny, ka hanomboka hikarakarana ny tenany izy. Zay tiako hoe niara-niaina tamiko foana izy. Fa izy de karazan'ilay olona nanao ny marina raha misy olona mampanao zany zavatra ny aminy. Fa tsy mandrakizay nefa nivetraka an'izany. Fa na hoe lanao aingana tsy maintsy hitsangana amin'ny tongotra roa amin'izay koa ianao ka mila mandray ny fanapa-kevitrao manokana, mila manao izay marina sy mahitsy ianao. Satria fantatrao fa marina zany. Ary izy de zandriko 7 taona no maty kanefa tahaka ireny zoko 70 taona ireny izy.
Ny fahotana mampareraka anao. Fanosiran'Andriamanitra vao mainka mampareraka anao. Ka rehefa nandeha rery amin'izay izy, dia lasa tsy nisy dika intsony ny fiainany. Zany isaky ny midina kely dia maray antso momba azy ireo zavatra nataony, ny zavatra tsy nataony, tsy fandoavany fatrano, zao varoaka amin'ny trano finenany, tsy maintsy mitady toerana vaovao ipetrahany, zany foana. Fa tsy ela loatra nefa izany. Fa tamin'ny alalan'ny vavaka natao. Dia nieritreritra ny farany. Andriamanitra tsy handany niandroko anao zao foana fa zao zavatra zao mihitsy niantsoina ho ahy ataoko. Te hanampy azy izy mba nianadahako. Tena nalelo azy nanomboka nandray zava-mahadomely izy rehefa 17 taona satria tatsambo izy. Zaraiko aminao zany tantarako zany androany satria tiako fantatrareo fa na dia mandraraha amin'ny fanampiana olona aza dia tsy navita nanampy nianadahako akory. Tsy hoe satria za tsy navita nanampy azy, fa izy tsy te hanampy ny tenany. Ary ianao tsy mavita manampy olona tsy voa nanampy ny tenany zany mihitsy. Rehefa elaela indray nandeha nipetraka tany amin'ny ray aman-dreniko anadahako koa ary saika nampalasadala azy ireo tany. Dia mbola honana lehibe ho andray zany satria izy ireo efa nananika ny 20 taona ny azany tompony andraikitra amin'ny fikaraka azy ireo ka amin'izao fotoana izao zany eo izy mivady ireo koa ny anadahako saika lasa ary tsy maintsy nandray fanapahakevitra entitra ka nandroaka azy ela tao dia hoe tsy hanao izao tsony ary tena nataoko zany ary ranomarina noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tena misy fanapahakevitra sasany tsy maintsy raisinao ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria Andriamanitra tena mila anao feno tanteraka. Mandroso. Manao izay rehetra tokony ataonao eo amin'ny fiainanao, na amin'ny fananganana na fanandratan'ireo zanakao zany. Na tonga anao vehivavy tsara zany, na ho lehilahy tsara zany. Kanefa ny zavatra voalohany sy ambony indrindra tokony ataonao dia ny mahalala an'Andriamanitra. Ary sika indraindray variana loatra amin'ireo zavatra izay manakana antsika ka tsy hananantsika fotoana lalana an'Andriamanitra tsony. Ary avy eny ampahany amin'ny fiainantsika latsaka ambany satria avelantsika ireo mpitseritra amin'ny fifaliantsika ireo handany hero anatsika ihany koa. Tsy milaza akory aho aza miraharaha ny zanakao, tsy miteny aminao akory aho velao any ny vadinao, ny vadiko tsy mba kivy tamiko zany ary tena feno fankasitrahana azy aho. Dia dia tena kristianina matotra izay nalala ny fomba natao hanampiana fa ihany koa tsy namela ny fihetsiko hanimba ny fiainany manokana. Ka raha tena ty hanampy olona ianao dia mila manana famatorana tsara ianao. Alalanao mazava tsara hoe roviana ianao no mahazo azy ary roviana ianao no azony. Amen. Araka nitondranao ako eo aminy no azonao ny fony dia ahita fivoarana eo aminy ianao. Fa noho izany dia ty hanampy ny olona hafa sika. Kanefa tsy tokony hipetrapetraka fotsiny ka mamela ny olona hafa handany herinao sy ny ainao, handany fotoananao sy hangalatra ny fotoananao. Raha toa izy ka tsy manana fikasana, niova mihitsy. Ary fantatrao hoe ahoana, indraindray ny zavatra tsara indrindra azo natao aminy dia miteny hoe tsy mba mangoraka anao mihitsy ny foko. Marary zany. Mahatonga olona tadidiko Devy rehefa nijery azy sady nanao hoe tsy mba mangoraka anao ny foko. Lazaiko aminareo ahoana ny fahavinirako saika lasa Inona ny tianao lazaina amin'ilay hoe tsy mangoraka moa ve tsy fantatrao ny zavatra renjata tamin'ny fiainako, tsy azonao ve toerana efa lalovako, inona ny tianao lazaina, tsy manafo mitempo ahy ianao, tsy miraharaha ianao, tsy mangoraka ahy ianao. Hoy izy, Joyce tsy mangoraka anao ny foko satria tsy manampy anao izany. Zaho tsy miresaka hoe tsy tokony anao fiatrahany sika. Andriamanitra miteny antsika mba hiantra olona. Eny fa na dia ilay lehilahy malemy tongotra tamin'ny Jaona 5 izay nandro teo am-bavahady nandritra 17 taona. Hoy Jesosy afriny izay ianao tamin'izao toeran'izao 17 taona hoy izy teo sitrana ve ianao fa Jesosy akory tsy nandoalika sady teo aminy hoe lehilahy mahantra mahonena tsy afaka nino izany dia nanome felatsin'ny roa ilay lehilahy hoe raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka eo amin'ny rano nefa raha mandeha aty misy olona kava misosoka. Momba ninona ny resako androany. Sady lehilahy malahelo mandry fotsiny ato ary tsy misy olona manampy ahy mihitsy. Tsy mba misy olona anao zany Ary Jesosy nijery azy nidika teny hafa amin'ny Baiboly dia manana fanamarihana tsara mihitsy hoy izy. Mitsangana! Ohatrany tsy mba fitserana mihitsy zany. Mitsangana! Mihevitra ve ianao fa tsy ho mafy hoany ahitany anadahako tsy manan-kelofana? Ary ataonao fa tsy niteny tamiko dia voly hoe inona nataonao zao mihazakazaka etsy sy eroa ianao manampy ny olona hafa maneran-tany nefa tsy vitanao manampy azy. Nefa averiko tenen'Andriamanitra hoe tsy mahavita manampy olona tsy vonaniova izany ianao.
Tsy mitombona ny avy tany zany. Noho izany ny zavatra tokony ataontsika dia mila manam-pahendrena tsy hamela azy ireo an-tany izay rehetra ao anatintsika. Satria misy ny olona efa nanapa-kevitra any ambany fiainany mihitsy ka amin'ny fomba ahoana koa no hamelako azy ireo any ambany ahy. Matthieu 5:20. Andininy voalohany, ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny virjina folo izay nitondra ny fanilony ka nivoaka ny tsenany mpapakatra, ary ny 5 tamin'ireo dia adala fa ny 5 kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanilony nefa tsy nitondra solika fitaiza fanampiny. Zao te ilaza aminareo fa ny olona kamo dia tsy tianao zavatra fanampiny mihitsy. Tsy tia metraka fotoana fanampiny izy ireo amin'ny asa nefa tia azo toerana ambony sandraikarama mabetsaka. Sady tsy tonga 10 minitra melo izy ny tsy mijanona 10 minitra fanampiny. Tiany dia niresaka amin'ny telefona mandritry ny andro ary manao antso azy manokana ny lalao amin'ny internet. Ary adino izay lazain'ny Baiboly manao hoe izay afafinao ny tsinjainao. Sika samy tia azo anarana tsara avokoa. Tsy mba azo vola be mihitsy ianao satria tonga fotsiny eo amin'ny toeram-piasana. Mila miasa ianao. Tena zany no izy zasy Dave efa niasa dia niasa. Fahatsiaronay rehefa nanomboka voalohany zay. Nanao zao zavatra ataonay izao nefa tsy nanam-bola izay hipetrahana tamin'ny tranom-bahiny nefa ny tanàna sasany mialadin-drona telo amin'ny toerana misy anay. Sady nitoro tamin'ny olona 5 ka hatramin'ny 30. Aveo mandeha mitondra fiara amin'ny alina. Ka tonga dia miditra any amin'ireny McDonald's eny amin'ny fiantsonan'ny fiara eny dia matory kely Dave amin'izay mba afaka mavita kilometatra maromaro zay. Ary fambiazana dia tena misy dikany lehibe rehefa niady mafy ianao nanatratra izany tanjonao zany. Fa rehefa nomenanao fotsiny zany dia toa tsy misy vidiny aminao. Toa tsy misy dikany ninina aminao raha olo-kafa no manao ny asa rehetra. Ary zany toe-po zany ankehitriny dia saika hita maneran'izao tontolo izao. Eny zany mahazo lasa amin'io zany ao amin'ny ry. Fantatrao ny fanjakana na miahy eny io, ny fanjakana na miahy andry. Fa sika miankina amin'Andriamanitra. Ka ny aminy tokony ankinantsika amin'Andriamanitra. Ka inona moa ny zavatra teny ilain'ny firenentsika tokana ihany dia nitodika amin'Andriamanitra. Rehefa nitranga ilay loza tamin'ny 1 septambra iny dia niresaka momba an'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra. Tena nahavariana ny fomba firesaka ny olona momba an'Andriamanitra nandritra n'iny zavatra iny. Nisy mpanao fanadihadiana iray moa nilaza hoe taiza ary Andriamanitra rehefa nitranga iny zavatra iny. Taiza nametrahan'ny olona rehetra n'Andriamanitra. Ivelan'ny sekoly, ivelan'ny fanjakana, ivelany. Fa ny adala nandray ny fanilo nefa tsy nitondra solika fitaiza. Manaova tahiry, mandehana kilometatra fanampiny. Aza mba olona mantra ratsy manao zavatra tapatapany kamo, olona tsy metanetana. Izay tsy manao ninina fa monimona sy mitaraina lava. Sady mialina ny olo-kafa izay mandray fitahiana. Aza mialina raha toa ka misy olona mahazavatra raha toa ianao ka tsy hanao izay fomba nahazo ny an'izany. Amen. Misy samafy mahaiza amin'ny fenitenanao manana faharetana. Manao planany amin'ny fijalianao sy ny amin'ny fahasambaranao. Mandresa fa napaka-hevitra meloa. Tiako nareo rehefa miverina ny tokantrano mba hieritreritra ny fiainanareo hoe mizotra makaiza ny lalana alehanao. Aza miaina fotsiny amin'ny androany satria ny rapitso mbola ho avy. Ka izay ataonao amin'ny tenanao androany no hamaritra ny ampitsonao. Fa ny endry kosa nitondra solika atao anatin'ny fitondrany sy ny fanilony. Tsy rehefa mandalo olana ihany akory vao mitady ny Andriamanitra fa mifankazara aminy isan'andro. Ka rehefa tonga ny fotoana handalovana zava-tsara dia tsy ahatsiaro sahirana ianao satria efa feno an'Andriamanitra ianao ka izay no ahafahanao mihoatra ny zavatra-drehetra. Jereo ny olona adala tsy mba manana fotoana amin'Andriamanitra izany raha tsy efa mila fahagagana. Ary raha naharitrela ny mpapakatra dia samy rendrena avy izy rehetra ka dia natory. Ary no mamatonala dia nisy antso hoe indro ny mpapakatra. Mivoamba hitsena azy. Dia nitsangan'ireo virjin'ireo ka samy namboatra ny fanilony dia hoy ny adala tamin'ny endry. Izao ny zavatra miseho. Izany hoe tena zany mihitsy ilay izy. Memidina ilay izy. Izy zavatra tsy maintsy hitranga. Ary hoy ny adala tamin'ny endry. Mpameo kely amin'ny solikareo zay.
fa efa ho faty ny fanilonay fa ny endrina malaka nanao hoe sao tsy ampoanay soanareo fa mandehana mankany amin'ny vatry nareo ka mividiana ho anareo fa raha mbola lasa ny vidy izy de tonga ny papakatra tsy natratra ny lanonana rehetra izy tsy hoe sanatria tokony an-trany izy ireo na hoe tsy nanana fahafana mitovy amin'ny hafa izy ary mino tanteraka fa Andriamanitra dia nanome fahafana mitovy ny mpiasa rehetra ary ny zavatra ataon'Andriamanitra aminao dia tsy miankina amin'ny faripahaizana anananao na izay zavatra resany zao tontolo zao tokony anananao fa miankina aminao ihany. Tao jerena ny 7:17 ko amin'izany miambeny nareo manana fifatoana tsara miaraka amin'ny asa tsara fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora izay evin'ny zanak'olona. Fantatrareo fa mila mitandrina tsara ianao amin'ny olona izay iarahanao, izay olona mifankazatra aminao. Ny tiako lazaina, izay olona tena miaraka mandany fotoana aminao, indrindra ilay olona efa nisafidianao iarahana amin'izao. Fantatro fa ny sasany aminareo manana ray aman-dreny mampalasa dalanareo ary tsy miteny aminareo akory aza miaraka amin'ny ray aman-drenareo. Misy aminareo ohatra manambady olona izay mampalasa akaiky anao mihitsy. Fantatrao fa misy ny fifandraisana izay ianao mihitsy ny mila miasa aminy aloha ary Andriamanitra no manome anao hery havitanao izany. Efa ny zavatra resako eto momba antsika rehefa manao safidy mba hazona tombontsoa fotsiny nefa mitarika antsika any amin'ny zavatra manahirana. Afaka tsy manao izany tsika nefa mahazo ny fony. Mila azonao antoka tsara fa olona izay iarahanao io dia olona afaka mivoatra anao any amin'ny avo fa tsy handetika anao any andavaka indray. Misy aminareo manana fiovam-piainana manontolo mihitsy rehefa niova fotsiny olona nifankazatra taminareo. Tsy miteny aminareo akory aza manampy olona ataoko fa miezaka sika mba hanampy olona. Hoy Paul manoratra teo aminareo mba tsy haroharoanareo amin'ny olona maloto fitondran-tena. Hoy izy raha tsy izany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao nareo. Fa tady io izay lazaiko aoka ho azonao antoka fa ianao no mahazo azy fa tsy izy ireo indray no mamindra zavatra any aminao. Ary amin'izao ny olona tsy misy tanjona dia tsy tia olona manana tanjona. Lazainy fa olona masika loatra ianao, entitra loatra ianao dia izao dia izany. Za manokana dia olony tanjona. Ary raha tsy izany dia mazava ho azy fa tsy nanao izao zavatra ataoko izao. Raha tsy maintsy mandray fanapa-kevitra ka mahatonga ny olona tsy mahazo izay zavatra ataoko mihitsy. Eny ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahazo ny zavatra ataoko tokoa. Ary izy ireo dia tsy mankasitraka izay ataoko na mahazo izay fanapa-kevitra raisiko. Za kosa nefa miaina ny fiainako ka manao araka izay efa niantsoan'Andriamanitra ary mamita ny asa izay efa nomeny ahy ataoko ary tsy hijanona mihitsy ary tsy vilivily etsy eroa ary tsy misy olona velako andany heriko izay entiko mankatoan'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny fiainako. Isan'ireo zavatra izay ampiasan'ny Satana anohitra antsika mihoatra ny zavatra hafa dia ny olona manodidina antsika ary sika mila azy ireo ity antsika sy anaiky antsika ary fiderany ary manilika antsika izy ireo. Satria tsy arak'izay heverany azy ireo sika ary rehefa naniraka ireo fitopololahy Jesosy dia hoy izy mandehananareo amin'ny tanàna ka mitoriany filazantsara ka raha tsy mandray anareo izy dia haitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo ka mandehana any amin'ny tanàna hafa indray satria tsy afaka hitsoaka hiala amin'ny tanàna nareo. Ary hitako fa ampiasain'ny Satana ilay farariany izany hoe voahilika izany ambony zavatra rehetra ka ampijanonana anao. Rehefa feno fanamasina voalohany ka niantsoy amin'izao asa fanimpolo izao Andriamanitra to lasa nandao avokoa ny namako rehetra ary maro tamin'ireo havanay akaiko ny lasa nanohatra anay. Ny hevitra ny olona fa very saina aho. Mihevitra ny tenanao izy moa ianao. Ny vehivavy tsy manao an'izany. Ops, tsy haiko aloha Andriamanitra raha tsy nalala hoe vehivavy ahy e. Nanatona an'Andriamanitra any teny Andriamanitra fantatrao fa vehivavy ahy, ohatrany tsy fantan'izany. Jery andevy ny pasteranay indray andro dia hoy izy hoe rahalahy. Tokony hampianatra Baiboly izany ianao an-tokantranonao fa tsy ny vadinao. Tiaka toa azy zay ka nandeha nody dia niezaka nampianatra dia ary za kosa nanan-kombavy fa tena tsy nety mihitsy. Betsaka ny olona tsy manana fahasahiana ny joro amin'ny maha izy azy satria enao amin'ny maha enao anao dia somary miavaka kely foana, tsy izao mihitsy ilay izy, tsy izao ilay ilayntsika. Manontany foana ny olona fantatrao, ahoana ny tsy daiva miaraka aminao eny ambony eny. Hitanao?
Deva malala hoe iza marina izy ary tsy mampiova nininana de kely akory aminy ny fijoroako ety. Deva tena miriareny amiko ary faly izy. Manao izay zavatra ino ny fampanaovan'Andriamanitra azy ary lazako zavatra ray nareo, tena lehilahy marina iny vadiko iny. Tena lehilahy izy. Satria izy tsy mba mitondra ny vadiny arak'izay tiany atao. Ary fantany fa izy de tompona andraikitra anao izay nampanaovan'Andriamanitra azy ihany. Rehefa miezaka manao izay zavatra ataoko izy de tsy manam-pifaliana mihitsy, za koa tsy faly. Firy ny olona tsy manam-pifaliana satria izy ireo de manao izay zavatra tiany zao tontolo zao ataony raha tokony anao izay lazain'Andriamanitra aminy. Amen. Zao no lazainy Paoly amin'ny Galatiana 1:10, raha mbola mila sitraka amin'ny olona de tsy mpanompon'ny Kristy. Tsy afaka ny andeha hiaraka amin'Andriamanitra ianao raha toa ianao mbola mila sitraka amin'ny olona fantatrao. Fa ilaza zavatra aminareo tsara aminao ny mitoetra irery toy izay miara-dalana amin'ny olona ratsy fitondran-tena. Aleo averiko indray, tsara aminao ny mitoetra irery toy izay miara-dalana amin'ny olona ratsy fitondran-tena. Velao mba hiteny zavatra kely. Tanjonao akory tsy voatery ny tory ny filazantsara manerana izao tontolo izao na tonga mpitarika fiderana lehibe na mpanoratra hira malaza. Tiako lazaina de hoe ny tanjonao de mety ho tonga reny tsara ianao. Vady tsara raha lehilahy, vady tsara raha vehivavy, fa fantatrao ve ny tanjona larina voalohany de ny malala an'Andriamanitra aloha. Ary eno tsara ka misolo tena azy amin'ny fahatsarana rehetra ety amin'ity tany ity. Fantatrao ve tsy miezaka mitondra ny tena korery sy manao izay rehetra lazain'ny baiboly ataoko satria ataoko fa mety ahazoko mofomamy sokola avy amin'Andriamanitra izany. Fa soavana namonjena antsika fa tsy noho ny asa. Kanefa isan'andro mila mamaritra le fiainana izay lazain'i Jesosy tokony iainantsika sika satria tiako Andriamanitra nana olona izay azony ireharehana. Fantatrao fa tsy mazava ny tiako lazaina kanefa indray mialatsiny ao anatrehan'Andriamanitra. Amindreo zavatra tsy misy dikany sy ireo olona izay miezaka ny azona azy ary fantatrareo ve fa ny zavatra izay ifanarahana izao tontolo izao de azoko heverina ny fitsikin'Andriamanitra rehefa mahita ny olona izay manokatra ny masony amin'ny maraina sady manao hoe Andriamanitra o mila anao ianao ny larana voalohany amiko, fiainako manontolo de lasanao avokoa, tsy misy dikany fitsiko raha tsy eo ianao. Andriamanitra ampio tareo amin'ny lalana tokony aleako aseho ay izay tianao ataoko. Ampitao amin'ny kristianina izay mifoy isa-maraina ka mameno Andriamanitra zavatra folo izay ataony hatramin'ny tatao-vonana mba hahatonga andreo zavatra eo vita avokoa. Eny angamba mampime loatra miezaka ny ala amin'izany aho. Aoka olony tanjony ianao. Tiako ianao raha hiverina any an-tranonao rin'izao fivoriana izao ka aka fotoana eritreretanao kely. Tiako ianao hieritreritra ny fiainanao sady mantany ny tenanao. Raha toa ianao ka mizotra mankany amin'ny lalana izay tena nindrinao marina. Antanio Andriamanitra raha misy zavatra eo amin'ny fiainanao ka fantatrao fa mila esorina ao amin'ny fandaharam-potoananao isan'andro. Ataovy azonao antoka hoe manana fotoana iarahana amin'Andriamanitra ianao isan'andro fa tsy misy ninina mandeha amin'ny fiainana raha tsy izy ny voalohany. Ary tsy azoko an-tsaina ny zavatra ataonao mandritra izany fotoana izany. Everiko fa mahazo voninahitra izy raha apetraka aminy ny fotoana. Tsy mihevitra akory hoe tsy maintsy olona manana mari-pahaizana teny amin'ny sekoly biblika ianao. Ataoko fa tsy voatery atsapa hoenao iny ary matsapa an'Andriamanitra ve aho. Veriko fa manana fotoana manokana ianao mandeha mankany isan'andro. De teny hoe Andriamanitra tia ary tiako ampahafantarina anao fa tsy afaka miaina mihitsy araka ny hevitry na de iray minitra aza raha tsy miaraka aminao. Tsy misy hevitra mihitsy ny voako ny varavarana sy ny anao izay tsara azoko atao raha tsy manampy ianao. Anao zavatra ratsy andro any Andriamanitra raha toa ka tsy omenao hery sy fahasoavana. Milanao Andriamanitra, milanao tia maka fotoana fohy isaoranao an'Andriamanitra tamin'izay rehetra efa natao taminao. Aoka olona tia mankasitraka ianao. Andriamanitra misaotra. Tsy satro zany.
aza atao fotoana satra sy maisatra be ny fiarahno amin'Andriamanitra. Manatona azy fotsiny minofa eo izy, miresa aminy, mampanantena anao raha petraka ao larana voalohany Andriamanitra fiainanao. Ary teny izany no tanjonao voalohany indrindra, manatona ho azy ny zavadrehetra. Amen.